Iarahaba antsika rehetra amin'izao androany alatsinainy 20 ny volana febroary 2024. Manao an'izao zary izao ho toy ny an'ilay zary nataoko hoe asio fandraiketana re olona dia araho ny protocole amin'ny fomba fandraisana andraikitra amin'ny resaka loja voajanahary. Dia misy mamaly aho hoe or madama inona izany, aiza no misy an'izany, zay ary madama raha manao ny assurance izay dia efa fantatra daholo natao hoe risika ka tsy ny voandroany tsy voazao fa efa fantatra izany 5 taona 10 taona 30 taona tsy marina. Tamin'ny 30 taona 1996 any re olona no nanomboka ny resaka fampitaovana sy ny fandalinana ara-pametrahana ny antotanisa sy ny antotan-kevitra momba ny raharahan'ny loza voajanahary tao Madagasikara. Niara-niaraka tamin'ny fametrahana BRGNC izany. Dia etona dia mbola mihodinkodina ohatran'izao izany ny zava-misy maizina, tena maizina ny mitranga. Voalohany indrindra aloha izany dia hoy izany hoe mizara teboka anaky 4 ny 5 hoe inona ny zavatra tokony atao. Averiko foana, misy ny protocole, misy ny standard operating procedure hoy izy ny teny anglisy SOP, ary ny protocole an'io manuel de procédure angamba ny hoy ny frantsay. Dia izay zavatra manuel de procédure izay maka vola aloha izany sao nataon'ny mpanao politika sy ny mpanapaka, fa ny zavatra tena ho atao dia tsisy zavatra mandeha amin'izay laoniny. Ka averiko ilay izy, vola be dia be no milatsaka satria hoe mafy be ilay cyclone. Dia miteny aminareo manamarika izany, voalohany indrindra rehefa tonga eo amin'ilay G dia mandeha ABCD ka hatramin'ny tsy haiko ny cyclone, dia rehefa tonga eo amin'ny G izy dia efa matanjaka be izy cyclone, Gloria, Gemam, tsy haiko izao Gezani, dia mafy be ilay cyclone. Dikany izany rehetrarehetra izany dia efa mametraka hoe misy fanomanana mafy be. Izay fanomanana izay izany dia vitanao fa tena marefo. Ankoatran'izay ilay fanomanana koa dia lalaovin'ilay mpanao politika anaovana hoerahoera, fa tsy vitany hoe teboka voalohany anaovana hoerahoera ilay izy, tsy mampaninona izany rehefa hoerahoera mahavita zavatra, fa hatreto hoerahoera tsy mitondra makaiza ary hoerahoera mampirisika ny fahalovana kolikoly ary ny fanodikodonana fanampiana. Ialana tsiny, ialana fondro teboka voalohany, apetraho ho fata-bahoaka amin'ny fomba mangarahara, tsy misy azo ialana ilana hoe iza daholo ny tompona andraikitra, tonoony ny andraikitra sy ny gradin'ny olona tsirairay miandraikitra isan'ambaratongany, ahafahana mahita hoe iza no miandraikitra aiza ary iza no nanao ny zavatra araka ny tokony ho izy, nahoana any amin'ny toerana zay misy inona zany no zavatra tokony avoakantsika rehefa farany hoe iza ny tompony andraikitra tamin'ny toerana taiza ka nahafahana namoaka zavatra amin'ny tokony ho izy, ary iza koa ilay tompony andraikitra napetraka tamin'ny toerana tsy nahitana vokany. Ahoana ny famondehan'ny vola ho raiketin'ireo olona ireo, satria raha vao miresaka manko izany loza voajanahary ohatran'izao
Dia ny zavatra tsy lazaina voalohany indrindra dia ny resa-bola. Jereo tsara 143 millions de dollars no angatahany fanjakana. Dia ataovy hoe ampitomboy 22 000 francs zany. Dia le miliana miampy an'ilay zéro telo anankiroa, le zéro telo amin'ilay 22 000 dia efa 1000 milliards. Dia le 22 ampitomboina an'ilay 143, zay zany le 1000 milliards be dia be ho resahana amin'ny ray milanja na ny franc manioka garantie FMC. Vola be dia be le vola. Dia efa napetraka teo koa teboka manaraka. Okary tompoko, okany tsy lalaovin'ny OCHA, OMS, Banque mondiale ary ny UNICEF sy ny FAO fotsiny Madagasikara. Fa efa navoakako tao ary mbola avoakako hoe tamin'ny 2020 dia nteny ny FAO fa misy fomba vaovao azafady tsy ny FAO fa ny Banque mondiale fa misy fomba vaovao ikotiana ny vola miverina na ny sarany alain'ny Banque mondiale amin'lazainy hoe Banque Executive Trust Fund sy ny Recipient Executed Fund. Dikan'ireo rehetrarehetra ireo dia miala eo amin'ny Banque mondiale ny vola. Dia efa misy mitsipika makatsy mitsipika makaroa ary ihany koa no verina ao Banque mondiale. Izy tena dikan'izany mailo malagasy. Ka izay vola rehetrarehetra mivoaka ao dia tokony atao mazava be hoe vola vaiza no niasana. Ny fahitana zao mankony dia mandeha fotsiny le vola. Basket fond hoe le vola sa hoe inona ny tena fitantanana azy fa le filazana le tombola zany mandeha be. Inona ny ampiasana 65 milliards 65 milliards d'arara ny vola ny sinoa. Inona no ampiasaina vola ny fikambanana sinoa malagasy ary inona dolidoly no ampiasaina an'ireo fangatahana avy any malala-tanana. Tsy vola kely ireo rehefa mitambatra. Teboka faharoa, zay zany mazava be ny fangatahana. Ataovy mazava ny organisation sy ny structure apetraky ny fanjakana eo ambany fiahin'ny primature sy ny BRGNC amin'ny fitantanana ny asa sy ny fiandraiketana ny vola. Ka ahafahana manao ny évaluation formative et summative. Dikan'izany dia hoe maka lesona amin'ny loza voajanahary toy izao. Faharoa, teboka anankiray ngeda be, mila hoy aho averiko foana manaraka ny protocole. Zay moa zany ny filaza azy tamin'ny andronay. Fa mety ho manuel de procédure fotsiny fe mety na ny standard opératif sapozy izy ny filazana. Zare koa le référence anankiray nataon'ny karana dia nataon'ny olona fa tena mazava be misy fandaminanao amin'izao fotoana izao. Inona zavatra tokony ho arahana sy ianarana maika be mihitsiny amin'izany manuel de procédure zany. Ny tena maika be teboka faharoa hoy aho dia ny inventaire rapide amin'ny fahavoazana ny tranga. Tsy miteny fotsiny mora be le miteny 90%, 80%, 75%, 50% fa fanaovan'ny olona azy dia isaky ny fandehany io dia misy kilométrage ao anaty ny mason'ny rivo-doza. Iny rivo-doza iny dia manana velarana any amin'ny 200 kilometra. Ka teo anivon'ny masony izay nandalova masony ray manontolo dia nanahoana dia ao anatin'ny nandalovan'ilay masony iny mety tonga dia efa lazain'ny olona 50 kilometra zay
raha eo an'le maso zay de mijery am'izay le olona zany ao anatin'ny 50 kilometra iny maika be daholo hoe ina dolodolo ny fahaboazana ny tranga de avy eo miala an'izay 50 kilometra zay ahoana ny fijerevana ny simba ray manontolo de io inventaire rapide io mila atao amin'ny fomba manara-penitra mampiasa teknôlôjia ary mampiasa ny olona mitety sy mandray an-tsoratra ny zava-misy averiko mampiasa teknôlôjia zavatra ataon'ny olona ao anatiny zay le mampiasa teknôlôjia zay izy de mampiasa izy données satellite de mampiasa izy données en drone de mampiasa izy ny resaka rehetrarehetra momba ny trajet an'ilay cyclone teo aloha taloha nisy ny loza ary taoriana nisy ny loza de mijery izy hoe aiza zany tokony ale aiza zany no ale mafy be tao anatin'izay le trajectoire cyclonique zay za tsy manam-pahaizana momba ny cyclone fa miteny fotsiny aho hoe misy ny protocole ary misy mazava be io ny zavatra mahatonga manapatrapatra eto sy manatitrantotra eto nefa de tsotra rehefa jerevanao ilay olona manao an'ilay soratra sy kahie bobaka be to izy ianao tsy makay izy io satria ny fandaminana tsy mitoetra ahoana no ahafahan'le olona inona ny otsi oetin'ny olona miasa eny fotony averiko inventaire rapide dégâts zay no filaza azy inventaire rapide any dégâts sy ny olona affecté zay ny tsy maintsy atao de mijery ianao andreny olona manipirano reny toy zany hoe akoatran'izay inventaire rapide amin'ny dégâts amin'ny infrastructure ray manontolo zany inventaire rapide zany de misy ny preliminary assessment ny vidin'ny zavatra simba ohatra ao am-port de tokony misy expert ao ary ny zavatra fanontaniana de hoe raha ny expert ireny fitaovana rehetrarehetra eny misy vidiny fa nyfanontaniana koa zany amin'ity inventaire rapide ty de tokony an-tantena malagasy misy assurance ve reny fotodrafitrasa ngezabean'ny malagasy reny fanjakany reny sa tsy misy ho an'ny port manokana zany mahatonga an'le fanontaniana hoe manana assurance ve ny port momba ny resaka dégâts cyclonique ny risque cyclonique zany de inona ny am'izay ny antony raha manana assurance ny port de inona ny tokony andraikitry ny assurance de inona ny tokony anao ny réparation de inona filana fanampiny mipetraka manko le izy satria hoe ampiseho be le port simba daholo ry simba daholo eny tompoko simba daholo mila atao inventaire rapide systématique mila documentation mazava systématique fa tsy rehefa aveo koa de lazaina hoe simba be le port ka noho izany andao andaniana vola 140 millions de dollars indray koa de tsy afaka mitenitsika menakavy tsy afaka mitenitsika satria zay ny lazain'ny manam-pahaizantsika zay ny lazain'le mpitondra trosa koa natao inona zavatra tiano lazaina zany io inventaire rapide amin'ny dégâts io dia amin'ny resaka eo amin'ny olona isan-tokantrano aiza daholy satria raha ny fahitana ny lalan'le cyclone de tena namaky teo atamatavy mihitsy n'ilay cyclone de atraiza ny alavany ny
abe an'ilay cyclone ka noho izany atraizany tokony anao an'izay évaluation rapide zay ny manam-pahaizana. Tsy anao angamba ny évaluation rapide an'ny cyclone, tsika ny mahazo anga raha ohatra ka ny masony eo Tamatavy misy trajectoire mazava iny amin'ny sady jerevan'ny olona ny force an'ilay trajectoire hoe miditra tao Tamatavy izy 250 km/h. De ny refesin'ny olona daholo misy caractéristique be dia be ilay izy, de refesin'ny olona daholo zany. De rehefa tonga izy any amin'ny alan'ny Ambatondrazaka de efa niena be ny heriny, efa zany rehetrarehetra zany ataon'ny olona daholo. De mipetraka daholo zany rehetrarehetra zany ao anatin'ilay protocole zay tsy hitako fampiarana azy. Miala tsiny raha diso de disoy, fa ny hita aloha de hoe tsy misy inon'inona. Na de mandeha maramira ny tenin'ny prime ministre apetraka ny tokony hisy ny norme ny norme na construction mamaly ny mesure anticyclonique toy izy ianao ore olona tsy vita an'izany ange io ange tsy vita ny vava io ange tsy vita ny vava tsy vita ny vava ilay izy. Mila manaraka misy fomba fisainana sy fomba fandraisana asa mazava be tokony arahana. De ao anatin'izay teboka fahatelo amin'izao fotoan'izao ianao, amin'izao fotoan'izao tsika de mila an'izay inventaire rapide zay. Fa izay inventaire rapide zay ny tokony hanome tolotsaina ny mpitondra sy ny mpanapaka rehefa avy eo hoe noho izany inona no vahaolana sy ny sosokevitra tokony hoentana miatrika amin'ny cyclone rehefa avy eo. Hatreto de hoe mila mesure anticyclonique efa nisy zany teo ianao de tonga saina be hoe tsy fantatra koa hoe aiza zany rehefa tapitra ny cyclone de aiza no aiza daholo misy ny réserve de aiza daholo ny olona ahoana ny fandaminana famatsiana sakafo, famatsiana fanadiovana rano, famatsiana zany rehetrarehetra zany tokony resahana, famatsiana ny fanafody. Miresaka antsika hoe famatsiana rehetrarehetra ny fanafody men'ny OMS $250,000 amina fanafody. Fa ankoatran'izany ange mbola misy be dia be ny zavatra tokony hatrehany. Jerevinareo tsara famelona rano maloto ny olona. Dikan'izany manahoana ny kalitao an'ny rano raha vaky daholo ny fosse septique na tsy nisy na mivaky ny gabinet de manahoana ny kalitao an'ny rano. Tadiditsika ve ny fizarana sur'eau? Toetrany tsy maheno hoe misy fizarana sur'eau zao. Manahoana zany? Mizara vary mizara menaka de inona koa ny zavatra zaraina fa maninona mizara zany rehetrarehetra zany. De eo anatin'izay ozy izy irahana miteny zany, irahana mamaky le izy hoe amin'io resaka io teny manana no tsy ny mahitahita sy ny mahay ny hevim-petsiny efa mahalala ny fomba fanao no mbola azo ny famatsiana be dia be ary anakariana tapaka zany daholo ny arahana malala ary ahina ny be sy ny maro. Fa le marefo sy tena tsy afaka reny no mbola arefo sy mbola tsy ho afaka. Ny antony de satria tsy sistematika ny fomba fiasa. Zahako ny teny tamin'ny teo aloha teo hoe tokony atao mazava be
Ary ao anatin'ny fotoana fohy ny fizarana sakafo. Le fotoana fohy resahana eto avy sarotra be mametra azy amin'izao. Satria ny zavatra hitanao zany dia olona mitondra baridana vary, menaka 5 litatra, fa tsy misy ny fomba matotra miteny hoe isaky ny quartier aiza ny lehibe amin'ny fokontany, isaky ny quartier iza daholo le olona tena marefo tokony ahazo ny famatsiana. Fa milahatra dia mahazo vola le madama dia falifaly be. Fa le marefo dia hevero amin'izay apetrako ity ireo tsy manan-karatra, ireo tsy manana taratasy nahaterahana. Makaiza ireny olona ireny? Izay ireny olona ireny no tena marefo. Manahoana ny fitsinjovana azy? Tsisy resaka hatreto hoe izy ireo olona tena marefo. Za zany tonga nahita an'ilay olona nandray vola, tena tsy any toerana. Nahita an'ilay olona nandray vola zany za sambatra ary mama. Tonga dia mampiditra vola anaty poketra izany tena misy ve ireny sa ahoana ireny? Manina izay tsy mba milahatra aiza zany no tena milahatra. Averiko mafy be. Io inventaire rapide io dia tokony ho zavatra inventaire rapide des dégâts cycloniques io dia tokony hisy manuel de procédure efa mipetraka mampiasa miaraka amin'ny teknôlôjia moderne ny système na appréciation avant et système d'appréciation en comparaison avant après. Hoe teto nisy trano lasa ninona ny trano ity. Dia inona tokony atao? Hatreto zany tsy tena hoe manjavozavo. Inona nataon'ilay fanjakana? Misy ny olona zany dia tena ireo ny manakavana any ivelany dia manao antsovy be hoe ny havako dia reto ny fahasimbana tao anatin'iray mpimaso dia very rotaka potika ny fandanana natsangana tao anatin'ny fiainana iray manontolo ka mangataka tolo-tanana ahafahana manarina. Tsy afaka zany, faly ianao misaotra tompoko. Mbola misy mpifankatiana zany mpihavana afaka mangataka tolo-tanana ho an'ilay havana. Fa kosa ho an'ireo tsy manan-kavana, ho an'ireo tena marefo iaho, ahoana fandamina ny mpitondra. Ka ilay fandamina ny mpitondra izay no tena mila atao maika be. Mila mpitondra voatonona anarana raha tata lalasoa isaky ny toerana, isaky ny fokontany, isaky ny commune, isaky ny district, isaky ny région. Ka mazava be ohatrinona inona daholo ny fanampiana ny latsaka tamin'ireny région, district, commune ary fokontany ireny. Tika tsy ho afaka eto hoe ekena tsy maintsy misy eo ny anararoatra, fa ny fanararotana rehefa fantatra amin'ny anaran'ny tompon'andraikitra ary fantatra ny toetra ny fandaminana dia mikely ny halatra, mikely ny fanodikodinana, mikely ireo fitanilana amin'ny tokony izarana aradrariny ny fanampiana. Mbola veriko ihany, mbola veriko foana. Misy tokony hipetraka ny manuel de procédure na ny sopy mazava be. Zaraiko eo hoe tony karazana fitaovana
fandamina nefa napetraky ny olona. Ahoana ny adaptenareo azy amin'ny situation zao? Efa be deaibe le izy, efa be deaibe. Fa ny zavatra mampalahelo dia tsy misy tompona andraikitra, tena tompona andraikitra mitarika. De zay no mahatonga ana ny teny hoe apetrao, iza ny tompona andraikitra? Voalohany aloha tsy afa-miala ny Prime Ministre sy ny le BNGRC. Fa apetraka ao koa le izy. Tsy ny fivoriana fotsiny ao BNGRC fa ny aina ho azy zany. Zany ny ainan'io. Ny teny ianao hoe any Vangaindrano dia commune 12 no tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo. Nomeko anareo ny tantara. De hoy izy le olona, anakory madama, firy ny maty? Sary avoakanao reny avy any Etopia tamin'ny andro taloha. Tsy olona hoe tena mpandangy any tena na mpamitapitaka de mba ho fantatry ny olona ihany. De hoy izy le namana mpiara-miasa hoe azafady tandremo fa ramatoa professionnel be io ramatoa io, ka tsy io ramatoa io ndeha andangy fa matoa izy miteny anareo dia misy antony. De rehefa natao teo ny hodikodina teo zany de ahoana ny fivoriana? De nandeha nivory ny fa te alô ary zany tsika mivory rapitsy maraina, vory taogno adondro. De ahoana moa zany? De ino moa zany protocole? De ahoana moa zany zao? De zany non, ireto ny zavatra ilaina, zao ny protocole anareo. Tam'izay resaka kerebe tany Vangaindrano. Ny cyclone, de avy eo maina be ny tany de potika daholo ny vary, potika ny vomanga, potika ny mangahazo, potika ny frampay. Tena nanaovana évaluation rapide. Tena nandefasana tato tany amin'ny Sénat, ny BNGRC, ny ministère-ny intérieur, ny tena nitsoaka daholo ny olona rehetrarehetra. De ny tena teo de hoe sao de iverinareo fa hoanina zay fa rehetra de zay mangataka zavatra angatahanay midina ny fotony. Ataovy ny évaluation rapide aingana be. Zao ny protocole anareo. Tena andeha tany de hita tao efa miady vody vy ny olona. De nisy olona be deaibe fianakaviana ray manontolo no an'ny olona ny vody vy efa nidioviny. De vody vy vaovao no nalain'le olona natony ray manontolo. Ny renim-pianakaviana vody be ny tonga ny zazakely ho iaho mahikely. De miteny anareo miteny aminareo vola be tsy toko tsy firohana no resahana kanefa tsy misy orientation stratégique na choix déterminé hoe andehanao inona. Fa le vola aloha miantso daholo, miantso ny OTRA, miantso ny PAM, miantso ny UNICEF, miantso ny izy koa ny UNDRR, ny UNDP. Miantso daholo zany ny olona inam-bola amin'ilay fahorian'ny malagasy. Fa le malagasy sy ny foto-drafitrasany tsisy hivoatra. De mihaino eny misesitabe mivory daholo. Nahita le sary an'ny olona le mivory de izy anao inona reo olona reo? Qu'est-ce que vous allez apporter? Rien. Mizara marary be le izy.
Kanefa izay ilay zavatra lasain'ilay hira tsy vitan'ny tsy ny fahonenanao no ilaina fa fiandraiketana, fandraisana andraikitra. Enona no andraikitra iray sy ny tsiraray amin'izao. Mankasitraka.